ensemble ce matin. Tena fahasoavana lehibe no afahantsika tafaraka indray amin'ity maraintsy Qui nous écoutent en ligne, na dia ireo manaraka antsika mivantana aza de savoir que Dieu a un plan si merveilleux pour nous. ny mahafantatra Andriamanitra dia manadrafitra mahafinaritra ho antsika. Amen. Ce chant qui disait tout à l'heure, il veille sur nous. Olona hira teo manao hoe izy no miambina antsika, Dans les flammes, dans les eaux, na dia eo aza ny afo sy ny ony dia izy no miambina antsika. quel Dieu Amen. merveilleux que nous avons. Manan'Andriamanitra tsara loatra isika. Alléluia. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons continuer un petit peu sur ce thème de la doctrine. Mbola itoy ihany tsika ao anatin'ny fampianarana tsy misy kilemazy an'i Jesosy Kristy. Et je vais vous parler aujourd'hui, suite au la dernière session, Dia resaka aminareo toy an'ilay niresahako taminareo tamin'ny farany teo parler de la résurrection de Jésus. izay niresahako momba ny fitsanganan'i Jesosy. Ce matin, nous allons voir un petit peu la résurrection des morts. Fa ny hojerentsika kosa amin'ity maraintsy dia ny fitsanganan'ny maty. Dans l'épître aux Hébreux, Ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo l'apôtre Paul, l'auteur du livre, ny mpanoratra n'ity boky ity moa nous parle que la résurrection des morts dia miresaka fa ny fitsanganan'ny maty ozy izy fait partie de la doctrine de fondement chrétien. dia tafiditra ao anatin'ny fampianarana fototra ny maha-kristianina zany. Donc, dans le chapitre 6, Hebreo toko fahenina dia ny andininy voalohany laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. koa aoka ilozantsika ny abidi-pianarana ny amin'ny Kristy fa aoka androso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray dia ny fibebahana ahafahana amin'ny asa maty sy ny finoana an'Andriamanitra ary ny fampianarana ny amin'ny fisasana maro sy ny fametrahantanana ary ny fitsanganan'ny maty sy ny fitsarana mandrakizay. Et l'apôtre Paul, dans tout un chapitre entier de ce livre de Corinthiens, au chapitre 15, Ary ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 nous parle de la résurrection de Christ, dia miresaka izy ny amin'ny fitsanganan'i Kristy résurrection des morts. sy ny fitsanganan'ny maty zany. Donc il relie les deux ensemble Noho izany ampifandraisiny izy roa miaraka pour la bonne et simple raison noho ny amin'ny antony tsotra. qu'il dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Ozy izy hoe Jesosy ozy izy no lamato tamin'ny maty. Et même au temps de Paul, Eny fa na dia tamin'ny andron'ny vaninandron'ny Paoly aza douté. dia nisy andreo kristianina izay nisalasala momba an'izany ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany. Donc si on doute de la résurrection de Jésus, Ka noho izany raha misalasala tsika ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty et aussi de la résurrection des morts. dia hisalasala ihany koa zany tsika ny amin'ny fitsanganan'ny maty. Donc allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Sokafo ny baibolinao amin'ny Korintiana voalohany toko 5:12 Au verset 12. dia ny 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy ny fitsanganan'ny maty? Donc il y avait beaucoup qui doutaient de la résurrection des morts. Ka noho izany maro zany ny olona izay nisalasala ny amin'ny fitsanganan'ny maty io. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, Fa ozy izy Paoly hoe raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty, doute comme quoi qu'il n'y a point de résurrection des morts. dia nahoana ozy izy misasany misalasala fa tsy misy ny fitsanganan'ny maty? Mais la résurrection de Christ est directement liée à la résurrection des morts. Fa ny fitsanganan'i Kristy ne mifandray mivantana amin'ny fitsanganan'ny maty. Il n'y a pas un sans l'autre. Zany hoe tsy mitoetra ny anankiray raha tsy eo aloha ny anankiray. Un sans l'autre. Tsy mitoetra ny anankiray raha tsy eo ny anankiray. Des morts, Ka noho izany tahaka ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty en Christ ressusciteront aussi. dia hitsangana amin'ny maty ihany koa ireo matao amin'ny Kristy. C'est bien ça, non? Sa tsy zany ve? Et on continue et il dit,
S'il n'y a Itozy point de antsika ihany. résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Fa raha tsy misy ny fitsanganany maty a na dia Kristy aza dia tsy natsangana ozy izy. Parce que Diny la fahatelo ambin'ny résurrection des folo. morts dépend premièrement de la résurrection de Christ. Satria ny fitsanganany maty dia miankina aloha voalohany indrindra fitsanganan'i Kristy. Amen. Amen na. Donc s'il n'y a point de résurrection des morts, Ka noho izany n'est a, pas ressuscité. raha tsy zany fitsanganana amin'ny maty a dia tsy nitsangana ihany koa zany Kristy any e. Donc notre prédication est vaine et notre foi est vaine. Fa raha tsy natsangana Kristy ozy izy dia foana ny torotenay ary foana koa ny finoanareo. Amen. Diny faefatra ambin'ny Et la folo. résurrection des morts fait partie de notre espérance. Ary ny fitsanganany maty a dia tafita ao anatin'ny fanantenantsika. Qu'un jour, Fa ndray andro any les a, morts en Christ vont ressusciter. ireo maty ao amin'ny Kristy dia hitsangana ihany koa. Et on va voir ça tout à l'heure. Dia ho jerentsika zany rehefa avy eo a. Mais la résurrection des morts Fa ny fitsanganany maty ne peut a pas avoir lieu si Christ n'est pas ressuscité. dia tsy afaka mitoetra izy io a raha tsy natsangana aloha Kristy. Le verset 20 nous dit Zao ny lazainy andiny faharoapolo a. maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Fa efa natsangana tamin'ny maty koa Kristy ozy izy ho santatra izay efa nodomandry. those who have fallen asleep. Amen. Donc Amen. il est premier qui est ressuscité des morts, Noho izany a, izy a no voalohany nitsangana tamin'ny maty un corps glorieux. mba handraisany a ny tenany voninahitra. Lazare a été ressuscité. I Lazarosy dia natsangana. Jésus a ressuscité Lazare. Jesosy zao nanangana ny Lazarosy. Lazare a ressuscité dans un corps naturel même. Fa Lazarosy dia natsangana tao anatin'ny ara-bata na ara-nofo zany a, eo amin'ny ara-bojanahary. Ce que je dis. Tsy haiko nazonareo ny tiako lazaina. Il a retrouvé son même corps. Rehefa natsangana tamin'ny maty Lazarosy a dia ilay tenany mety maty iny ihany zany no niraisiny tamin'iny. Pris un corps glorieux. Fa mbola tsy nandray ny tenany voninahitra izy tamin'iny. Jésus est les prémices. Azay mahatonga an' Jesosy a, Premier. ozy izy hoe izy no santatra, izy no voalohany zany a, After his ka tao Ressuscité des morts. aoriana nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty a dia nandray ny tenany voninahitra izy. Apparaître à ses disciples. Izay mahatonga azy rehefa niseho tamin'ny mpianany a Thomas, dia niteny tamin'ny Tomasy izy, celui qui ne croyait pas. lay tsy nino. doubted. Si vous lisez cela dans l'évangile de Jean. Raha mamaky an'izany ianareo amin'ny bokon'ny Jaona, Donc c'est simplement pour vous dire que au verset 20, il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. ozy izy eo amin'ny andin'ny faharoapolo hoe fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodomandro ozy izy. Those who have fallen asleep Donc or la who have mort died. naturelle est venue par un homme. Noho izany fahafatesana ara-bojanahary dia tonga tamin'ny alalan'ny olona anankiray. Dans le verset ensuite, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu. Andiny la faraka amin'ny résurrection des roapolo. Ary satria ny olona iray no sehon'ny fahafatesana dia olona iray kosa ny sehon'ny fitsanganan'ny maty ozy By izy. man also came the resurrection of the dead. morts. Donc comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ka noho izany a tahaka ny nahafatesan'ny olona rehetra tao amin'ny Adama, tahaka izany ihany koa ny haveloman'ny olona rehetra ao amin'ny Kristy. Donc la résurrection des morts, Ka noho izany fitsanganan'ny maty a, en Christ, ho an'ireo olona izay maty ao amin'ny Kristy a, il y aura une résurrection pour eux. dia tsy maintsy isy fitsanganan'ny maty ho azy ireo. Résurrection pour les injustes. Tahaka ny sy ny fitsanganana ho an'ireo tsy marina ihany koa. For the unrighteous. Mais là, nous sommes en train de parler de la résurrection des morts. Fa ireo ny fitsanganan'ireo maty ao amin'ny Kristy zany resantsika eto aloha zany. Très bien. Alors, dans l'évangile, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, Epistilin'ny Paoly a on lit à partir du verset. ho an'ny Romanina toko fahenina, Turn to Romans chapter 6 from about verse jereva 7. kely ilay On andininy lit a, le verset 5. andininy fadimy. From verse 5. Romanina toko fahenina andininy fadimy zany. Donc, Paul parle aux chrétiens. Noho izany miresaka amin'ny kristianiny Paoly eto a, Amen. amen. Ceux qui sont nés de nouveau. Ho an'ireo izay efa nateraka indray, Et il dit, zao ny en effet, lazainy, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Of his resurrection. Donc si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany mazava ho azy zany. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Fa fantatsika fa nytoetsika taloha dia niara-nomboana tamin'ny animbana ny tenan'ny ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony. Car celui qui est mort est libre du péché. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. from sin. Paul Dia ny est en fafito. train là de parler de la vie de Christ en nous. Miresaka ny amin'ny fiainana Kristy ao anatsika zany Paul eto. In us, Mais après au verset 8, il dit, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons Andin que nous faval. vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa natsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Amen. Amen. Paul est en train de parler de cette unité qu'il y a entre nous les chrétiens et Christ. Ka noho izany Paul eto dia miresaka ny amin'ilay fifandraisana ananantsika kristianina amin'ny Kristy. Donc comme si nous sommes un avec lui dans sa mort, Ka raha iray amin'ny tamin'ny fahafatesana il est isika clair dedans, dia mazava be aussi par la conformité à sa résurrection. dia hozy izy dia mino koa isika fa hiara-belona aminy. resurrection. Donc on retourne à 1 Corinthiens. So we go back to Iverintsika any amin'ny Korintianina. Donc on comprend bien que Christ est les prémices So we understand Ka noho that izany Christ mino de fa azontsika fa ceux qui sont morts. Kristy hozy izy ny santatra ireo izay efa nodomandry. Amen. De ceux qui sont morts en Christ et qui recevront un corps glorifié. Ireo izay maty tao amin'ny Kristy izany sy ireo olona izay handray ny tenany voninahitra. Et je répète pour dire que la résurrection des morts, and I Ary averika any izany milaza fa ny fitsanganany maty ao amin'ny Kristy died in ce Christ. moment que nous allons recevoir un corps glorifié. dia amin'iny fotoana iny no andraisantsika an'ilay tenany voninahitra. Donc il y a des chrétiens qui disent, ben, Lazare est ressuscité avant le Seigneur. Misy kristianina mantsy milaza hoe nahoana azy Lazarosy nitsangana talohan'ny tompo a? Was raised. Mais Lazare n'est pas ressuscité dans un corps glorieux. Fa Lazarosy anie tsy nitsangana niaraka tamin'ny tenany voninahitra. Testament, Even in the Old Testament, il y a eu des résurrections. Ary tany amin'ny testamenta taloha zany nisy ny fitsanganany Ils sont maty. ressuscités dans le même corps qu'ils avaient avant. Fa nitsangana niaraka tamin'ny tena mitovy amin'ny nananan'izy ireo teo aloha ihany. Détruit. Zany hoe tena mbola oloa ihany. Christ, quand il est ressuscité, Fa Kristy kosa rehefa dans un nitsangana corps glorifié, dia nitsangana niaraka tamin'ny tenany voninahitra. Ary isika ihany sont koa, morts en Christ. and all isika those izay who died in maty tao amin'ny Kristy a, Même sont là peut-être là et qui vont mourir avant la venue de Jésus. and all na those who tsika izay ho eo a na ho faty mialohan'ny for the atongavan'ny Kristy a, church, Ressusciteront. ny fiangonana dia hitsangana they will be ao anatin'ny tenany voninahitra. Amen. Dans un corps Amen. glorifié. in a Hitsangana hiaraka amin'ny tenany voninahitra zany. Les prémices. Zany mahatonga ny Kristy ho santatra. Izy no voalohany. C'est pourquoi s'il est ressuscité, Raha zany no antony hoe raha nitsangana tamin'ny maty izy a, nous aussi des morts. dia tsy maintsy hitsangana maty ihany koa S'il a isika. reçu un corps glorifié, Raha nomena ny tenany voninahitra izy a, nous recevrons aussi un corps glorifié. dia handray ny tenany voninahitra ihany koa zany isika. Amen. Et quand un chrétien mort meurt, Ary rehefa misy kristianina anankiray maty a, dia inona mitranga aminy? la résurrection des morts the est resurrection of the reliée dead au corps, Ny fitsanganana maty io dia mifandray amin'ny vatana izy io, à l'âme et l'esprit. fa tsy mifandray amin'ny fanahy sy ny aina izy io. Nous sommes déjà unis à Christ, notre âme et notre esprit, et nous sommes déjà en communion avec lui. Satria ny fanahintsika sy ny aintsika nefa tafahombona amin'ny Kristy raha teo e. and our soul, we are in fellowship with Christ. Dia efa tafahombona amin'ny Kristy. Isika dia efa tafahombona aminy ao amin'ny fanahintsika sy ny aintsika. Fa rehefa misy kristianina anankiray maty kosa, L'âme et son esprit restent toujours unis avec Christ. dia ny fanahy sy ny aina dia tafaray amin'ny Kristy mandrakizay. Eternally
with God. Mais la résurrection du chrétien, fa ny fitsanganan'ny kristianina amin'ny maty a zany hoe fitsanganan'izy ireo amin'ny maty a en Christ, ireo rehetra izay maty ao amin'ny Kristy reçoivent maintenant un corps glorifié, immortel. dia mandray tena ny voninahitra tsy mety maty izy ireo Et amen notre âme et notre esprit fa ny aintsika sy ny fanahintsika kosa étaient, pour ceux qui sont morts en Christ, ho an'ireo izay ao amin'ny Kristy zany a dia efa tafahombona tamin'ny Kristy a mandrakariva izy ireo Contact with the Spirit of Christ. mais le moment que Jésus va retourner, fa amin'ny fotoana kosa hiavian'i Jesosy a ressuscité, Where the dead in dia hitsangana amin'ny maty a ireo maty ao amin'ny Kristy se joindre à l'âme et l'esprit, dia hamonjy an'ilay aina sy fanahy amin'izay ilay vatana soul and that spirit. miaraka amina tena ny voninahitra amen. amen Quand un mort en Christ ressuscite, il n'a pas un corps avec le Seigneur, il n'est pas un avec le Seigneur. rehefa misy olona anankiray matao amin'ny Kristy a Who has dia died mbola in tsy Christ iray amin'ny raised tompo eo amin'ny ara-batana aloha with the izy Lord. Le corps retourne à la poussière. fa ilay vatana dia mody vovoka La aloha résurrection des morts de ce chrétien, fa amin'ny fitsanganana maty an'io kristianina io kosa Of that Christian, c'est when he là où il va rises, avoir un corps glorifié. dia eo izy vao andova an'ilay tena ny voninahitra Et il ne meurra plus. dia tsy ho faty intsony izy Et c'est fini. no more dia death. tapitra hatreo Et c'est ça qui parle de cette éternité avec Christ désormais. azay no milazany amin'ilay mandrakizay miaraka amin'ny Kristy izay resahana mandrakariva Tiens, aujourd'hui, azay mahatonga ty amporisika ny kristianina ankehitriny dans pas longtemps. hoe inona ny zavatra miandry antsika tsy hoe latoato Long future. Et beaucoup sont en train de garder, préserver leur propre vie. fa maro nefa ny olona izay aleony miazona ny ainy manokana fiainany Beaucoup de chrétiens vivent comme les gens qui ne connaissent pas Christ et vivent comme si ils vont mourir un jour et puis voilà, mais on ne sait pas. ary maro ny olona ny kristiana izay miaina ohatra ny olona tsy manana ny Kristy a hoe raha ho faty izy ireo indray androany dia ho fatifaty fotsiny Mais la mort et la résurrection de Christ ouvrent la porte pour nous être ressuscités des morts. fa ny fahafatesana sy ny fitsanganan'ny Kristy no nanokatra varavarana ao antsika ahafahantsika hitsangana amin'ny maty a sy andovahantsika n'ilay tenany voninahitra On va un petit peu plus devant. We're gonna dao go- tsika androso hatrany a On va au verset 35. we're gonna dia go to verse jerentsika ny andiny fadimy amin'ny telopolo 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? fa isy ianao hoe atao ahoana ary ny fananganana ny maty ary tena manao ahoana no Il isehoany ne parle pas de son âme et de son esprit. tsy miresaka ny ainy sy ny fanahiny izy eto e Ces deux entités sont déjà unies avec Christ. fa reo lafin-javatra roa ireo dia efa tafahombona amin'ny Kristy C'est ireo pourquoi, quand dans les enterrements, etc., on dit que le chrétien est parti avec le Seigneur. That's aza mahatonga antsika mahareny amin'ireny fandevenany reny efa lasany amin'ny tompo izy e Lord. Sans corps. fa ny vatany kosa Le corps va ressusciter le jour de fa ny l'enterrement. vatana kosa dia amin'ny fotoana ny fampakarana no atsangana Of the Il est rapture. mort et son corps va aller à la poussière. maty izy ary ny vatany a dia hody vovoka Et son esprit, fa ny ainy sy ny fanahiny kosa Christ, dia efa tafahombona amin'ny Kristy a et son corps, fa ny vatany a il va ressusciter dans un corps glorieux. dia hitsangana miaraka amin'ny tenany voninahitra izy Alors io il dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. ry adala ozy izy a Ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. ry adala izay afafinao tsy ho velomina raha tsy maty aloha ary izay afafinao tsy dia ny tenany ihany izay ho avy no afafinao fa ny voafotsiny ihany na voambary na voahafa Wheat or some other grain. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. fa Andriamanitra nanome azy tena arak'izay sitraky ny fony ary ny voany rehetra dia samy omeny ny tenany Pas avy la même chair, mais Andiny autres fasivy amin'ny celle des telopolo. hommes, autres celle des quadrupèdes, celle des oiseaux, autres celle des poissons. tsy mitovy ny nofo rehetra fa hafa ny an'ny olona hafa ny nofony biby hafa ny nofony vorona ary hafa ny an'ny azan-drano And others of birds. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. ary misy ny tenany any an-danitra misy ny tenany ety-tany Et l'éclat des corps célestes ôte celui des corps terrestres. fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra ary hafa ny an'ny ety-tany Terrestrial is another.
De la même manière, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. hafa ny voninahitry ny masoandro ary hafa ny voninahitry ny volana, hafa ny voninahitry ny kintana, fa ny kintana anankiray dia hafa voninahitra no ny kintana anankiray. Est-il de la résurrection des morts? Dia toy izany koa ny fitsanganany maty. Le corps est semé corruptible, The body Afafy amin'ny fahalovana izy, il ressuscite incorruptible. it is fahatsangana amin'ny tsy fahalovana. corruption. Il est semé méprisable, Afafy amin'ny fahafamboninahitra izy, fahatsangana amin'ny voninahitra. il est semé infirme, It is- il ressuscite plein de force. Afafy amin'ny fahalemena izy, atsangana amin'ny hery. Semé corps naturel, It is sown il in- ressuscite corps spirituel. Afafy tena araka ny fomba anaina izy, atsangana ho tena araka ny fomba hampana kosa. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Raha misy tena araka ny fomba anaina dia misy araka ny fomba hampana koa. C'est pourquoi il est écrit. Araka izany koa no voasoratra hoe Devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Adama voalohany-da natao mananaina, Adama farany natao fanahy mahavelona. giving spirit. Et là, il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Dia hozy izy amin'izay hoe anefa-tsy izay amin'ny fanahy ny voalohany, Ce qui est naturel, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. But the fa izay amin'ny and afterward, mananaina dia vo izay ny amin'ny fanahy. here of the body. Miresaka ny amin'ilay vatana zany izy ilay tena. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Is the Lord from heaven. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Izay amin'ny tany dia tahaka ny amin'ny tany a, Les célestes. ary a izay any an-danitra dia tahaka an'ilay any an-danitra. Andiny fahavalo efapolo zany, izay amin'ny tany dia tahaka an'ilay amin'ny tany, ary izay any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra. Also are those who are heavenly. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du spirituel. Ary toy ny hitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endriky ilay any an-danitra koa. Heavenly man. Et Paul vient conclure ce petit texte, il a dit à la Dia chair feheziny et le Paul sang amin'izay peuvent zany a, hériter du royaume de Dieu. ity andininy ity hoe izao no lazaiko rahalahy, ny nofo amandra tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana ozy izy. Parle de la présence éternelle avec Dieu. Miresaka ny amin'ny fitoerantsika any amin'Andriamanitra mandrakizay zany La izy. chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nofo amandra ozy izy tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Amen. Amen. Donc dans tout ce texte, Paul est en train de parler d'un corps glorieux que tous ceux qui sont morts en Christ So Paul Ka noho izany Paoly ao anatin'ity andiny ray manontolo ity dia miresaka amin'ilay tena ny voninahitra izay ahafahan'ireo olona rehetra maty ao amin'ny Kristy will receive andraisan'izy ireo ilay tena ny voninahitra. Amen. Amen. Et Paul vient dire, Paul says, Dia izao no lazain'i Paoly a, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est la victoire? Ô mort, andiny où est fahefatra ton amin'ny dimapolo ny fahafatesana no resena ka alevina, ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao aiza ny fanindronanao. corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Ka noho izany rehefa hitafiny tsy fahalovana ny tena ny fahalovana, take on incorruption, Alors s'accomplira cette parole. dia ho tanteraka amin'izay fotoan'izay io La teny mort io. a été engloutie dans la victoire. Ozy izy hoe has been swallowed up in ny fahafatesana dia efa noresena ka alevina There ozy won't izy. be in death any longer. Ka noho izany tsy misy fahafatesana intsony zany. Death of a Christian Ny fahafatesan'ny kristianina Est une étape. dia dingana fotsiny a, in his Et life. ensuite, il n'y aura plus de mort parce que nous recevons un corps immortel, glorieux. ka ao aorianan'izay dia tsy hisy intsony ny fahafatesana satria andray tena tsy mety maty isika, tena ny tsy fahalovana ary tena ny voninahitra. Glorified body. Un corps céleste. Ilay tena ny any an-danitra ozy izy. Amen. Amen.
C'est extraordinaire. tena mahatalanjona ihany zany a Extraordinaire. mahatalanjona Ce plan de Dieu ilay dravitr'andriamanitra pour nous unir dans l'esprit avec lui. mba hampiraisana antsika amin'ny fanahy miaraka aminy amen Où nous ne serons pas affectés par les choses de la terre. ka tsy voalotiny zavatra ny tany intsony isika Amen. Donc, nous avons la résurrection. Nous sommes en train de parler là de la résurrection des justes. ka noho izany resantsika eto dia ny fitsanganan'ny olo-marina La résurrection de ceux qui sont morts en Christ. zany hoe ny fitsanganan'ireo olona izay matao amin'ny Kristy zany. Donc, allons lire dans Actes chapitre 24. No ndray vakitsika ny asan'ny apôstôly a toko 4:20 a. Le verset 15. Dia ny andininy 5:10. Paul dit, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Andininy 5:10 ary manantena amin'Andriamanitra aho izay antenain'izy ireo koa fa hisy ny fitsanganan'ny marina sy ny meloka. The death of the dead, both of the just and the unjust. Amen. Donc il y aura une résurrection des injustes. Ka noho izany a misy ny fitsanganan'ny meloka Nous ne parlons pas de ça ce matin. izay tsy resantsika izay amin'ity marain'ity a Passer 1000 ans après. satria mandritra ny vanim-potoana ny arivo taona izy io no hitranga. Au moment où on parle de la résurrection de ceux qui sont morts. Fa ny resantsika aloha androany a dia ny fitsanganan'ireo olona izay maty tao amin'ny Kristy. L'assurance Ary manana fatokina isika That the day fa amin'ny andro a va venir rechercher son église. izay iverena ny Kristy hampakarana ny fiangonany Paul parle aussi de cela. dia miresaka an'izany ihany koa Paoly a Thessaloniciens, ao amin'ny bokin'ny Tesaloniana aux Corinthiens aussi dans le verset, le même chapitre 15. fa ao amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 ihany a also in the dia same miresaka an'izay ihany Paoly a 15 andininy faraky amin'ny 10 a and verse 51. andininy faraky amin'ny 10. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Indro zava-miafina no ambarako aminareo tsody mandry avokoa isika rehetra. Tous veut dire ceux qui sont morts en Christ et ceux qui vont vivre au jour All de means l'avènement de Ity hoe avokoa ty a dia miresaka an'ireo olona rehetra izay matao amin'ny Kristy sy ireo olona velona rehetra tratran'ny fampakarana ny fiangonana. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany trumpet will sound and ary maty atsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana. Tous nous serons changés, c'est-à-dire ceux qui vivent. and we Ary isika zany hoe ireo izay velona hozy izy a dia hovana isika izay velona dia we hovana. will be changed. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité Fa ity mety lo ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana et que ce corps mortel revête l'immortalité. ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Azonareo an-tsaina ve io raha lasanabavy? This Dans pas longtemps, Hoe tsy ho ela very short while. ce que Paul est en train de décrire là va devenir réel. hoe io zavatra nisorata amin'ny Paoly io dia hiainantsika io ho zava-marina io. Et l'Église, dans le monde entier, parle du retour imminent de Jésus-Christ. Ary ny fiangonana rehetra maneran-tany dia efa miandrandra n'ilay fiverenana tsy azo hodivirana ny Jesosy a. Ici, au chapitre 15, aux Corinthiens, il parle que nous serons changés. Ary ty Korintiana voalohany toko 5:10 ty izy dia miresaka hoe hovana ny tenantsika, Incorruptible. hoe hitafy ny tenany tsy fahalovana isika. Corruptible body. Mais dans le livre des Thessaloniciens, il est un petit peu plus précis, descriptif. Fa ao amin'ny bokin'ny Tesaloniana kosa izy dia somary marimarina kokoa izy ao anatin'ny famaritana azy io. Mazava kokoa zany ny hamaritany azy eo amin'ny toko 4. Donc on comprend là que la résurrection Ka noho izany zany a rehefa miresaka hoe fitsanganan'ny maty a parle de notre... dia miresaka ny fitsanganan'ilay vatantsika na ny tenantsika zany. Parce que
Il faut bien comprendre que notre âme, notre esprit sont déjà unis et en communion avec Christ. Satria mila azontsika tsara zany zay hoe ny fanahintsika sy ny aintsika dia efa miaraka amin'ny Kristy, efa tafahombona Le amin'ny Kristy. chrétien qui meurt aujourd'hui, And a Christian cette who communion, dies- cette unité n'est pas coupée. Ary ho an'ny kristianina izay maty androany a, dia tsy tapaka akory io firaisana sy fiombonana io. Isn't severed at that point. Parce que son esprit vit éternellement. Because Satria ny his spirit will fanahiny go anie on to miaina mandrakizay, velona mandrakizay. Éternellement, c'est pourquoi il y aura une résurrection des justes et des injustes. Izany no antony hoe misy ny fitsanganan'ny marina sy ny meloka. and the unjust. Clair? Okay? Mazava? Is it clear? C'est bon? Ah Alors, on ouais. va lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dao ary vakintsika amin'izay a 1 Thessalonians Tesaloniana voalohany toko faefatra dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Un encouragement pour les chrétiens. Fampaherezana ho an'ny kristianina izy ity a, izay mbola velona. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalany amin'izay moto mandry mba tsy as others. alelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Jésus va retourner, va reprendre son Hitanareo rehefa miresaka ny fiavian'ny tompontsika ny fotoana anankiray izay hampakaran'i Jesosy ny fiangonany a, Church, Le point capital, dia izao hoe ny teboka lehibe indrindra. c'est ce que nous allons recevoir dans ce moment. Dia izao hoe inona no lovaintsika amin'iny fotoana iny, inona no Un raisitsika. corps incorruptible, glorieux, an incorruptible Tena ny body, voninahitra tsy mety loa ce moment. in that amin'iny fotoana iny. C'est ça le point capital qui va nous permettre maintenant Ary iny ny teboka lehibe indrindra izay ahafahantsika amin'izay a, unis avec Christ, ho iray amin'ny Kristy a, Christ, esprit, âme et corps, fanahy, aina ary vatana, mais un corps incorruptible. fa vatana efa tsy loa intsony. C'est la différence. you see the Tsy haiko na hitanareo mahasamihafa azy. Azonareo ve? C'est esprit, âme et corps, Ankehitriny aloha fanahy, aina, vatana, un corps qui va se corrompre. fa vatana mbola mety loa Jour aloha. de l'enlèvement, Fa amin'ny fotoana ny fampakarana amin'ny fiangonana kosa, notre âme et notre esprit, ny fanahintsika sy ny aintsika glorieux. dia andray vatana, dia vatany voninahitra, tena ny voninahitra Là, zany. nous serons en tout et pour tout Ary amin'izay fotoana izay tsika amin'ny lafiny rehetra avec Christ dia iray amin'ny Kristy a, glorifié. miaraka amina tena ny Et voninahitra. quand quelqu'un meurt aujourd'hui en tant que chrétien, Ary raha misy kristianina maty ankehitriny a, l'esprit est en communion avec Christ, dia efa tafaray any amin'ny Kristy fanahiny a, il attend and he dia miandry de izy. recevoir un corps glorieux Miandry izy andraisany an'ilay tena ny voninahitra so that mba ahafahana et corps, hoe fanahy, aina, vatana nous soyons en unité parfaite avec le Seigneur. ho anana firaisana tanteraka amin'ny Kristy isika zany. Parfaite avec le Seigneur. Firaisana tanteraka amin'ny Tompo. Amen. Amen. Donc un enfant de Dieu qui meurt aujourd'hui, Ka noho izany zanak'Andriamanitra izay maty ankehitriny, maty androany a, comme un repos, dia misy karazana fitsaharana, une attente. misy fiandrasana, Amen. Une Amen. attente d'un corps glorieux. ohatra hoe misy fiandrasana tena ny voninahitra zany ao anatin'izy ireo. Son âme sont en communion avec le Seigneur. Fa ny fanahy sy ny ainy kosa dia efa miombona amin'ny Tompo mandrakariva. union with God. Communion avec le Seigneur. Iray amin'ny Tompo ny ainy sy ny fanahiny. Amen. Because the Spirit Satria ny fanahiny tsy mety maty mandrakizay. Et ça va être un jour extraordinaire. Ary tena andro anankiray mahatalanjona io. Ici dedans, mais ne vous inquiétez pas de ceux qui sont déjà morts en Christ. Izay mahatonga azy milaza aza malahelo an'ireo olona izay efa maty ao amin'ny Kristy ianareo. Il dit, soyez dans l'ignorance, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Tsy tiana tsy ho fantatrareo rahalao izy ny amin'izay motomandry, ireo maty zany. Il parle de ceux qui sont morts en Christ. Zany hoe miresaka an'ireo olona izay maty ao amin'ny Kristy izy. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Mba tsy alelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Amen.
L'espérance du chrétien, ny fanantenan'ny kristianina c'est ce moment-là. dia io fotoana io indrindra Parce que c'est ça qui va le permettre d'entrer dans la gloire satria avec un corps glorifié. io no ahafahany miditra ao anatin'ny voninahitra miaraka amin'ny tenany voninahitra with the glorified body. Tant que ce moment-là n'arrive pas, ce jour-là n'arrive pas, And amin'ny as long fotoana as mbola this tsy day tonga zany io andro io a doesn't come, le chrétien en Christ décédé dia ireo kristianina izay maty ao amin'ny kristy a connaît la parole de Dieu. fantatra izy ireo tsara ny tenin'andriamanitra Il est e. mort et il sait qu'un jour il va ressusciter avec un corps glorieux. maty izy ireo ary fantany tsara fa hitsangana miaraka amin'ny tenany voninahitra izy ireo hitsenany tompo Je ne suis pas en train de vous parler d'un film. tsy miresaka horonan-tsary aminareo aho Je suis en train de vous parler de la réalité de ce qui va se passer bientôt. fa zava-marina ny amin'ny zavatra hitranga tsy ho ela ny resahako aminareo tsy ho ela very soon. Toutes ces misères que nous avons. zao fahoriana rehetra andalovantsika rehetra zao Amen. amen Je me lève le matin, je suis un peu cabossé. rehefa mifomaraina dia reraka dia manao fanatanjahantena manisy menaka kely an'ilay vatako Back into my body, J'ai mal. ay marary got pains here. Et puis, ça repart. dia avy eo lasa indray ilay fanaintainana Misère. hitanareo zany fahoriana rehetra zany a Corps naturel. ity tena voajanahary ity Pas une histoire de milliers d'années, de centaines d'années. On tente de parler bientôt. Là. hitanareo zavatra hitranga atoato ane zany resahako zany fa za tsy miresaka hoe mbola afaka ry fotoana e. fa tsy ho ela dia hitranga zany amen Même que nous sommes unis avec Christ aujourd'hui. eny fa na dia isika izay miombona amin'ny kristy azy ankehitriny a Amen. Nous vivons des moments. indraindray tsika miaina vanim-potoana Côté, indraindray manao c'est fahadisoana pas ce qu'il faut faire. nanao tsy tokony atao tsy nakato We make mistakes. On n'aura plus tout ça. fa tsisy an'izany zavatra rehetra zany ntsony e tapitra hatreo zany rehetra zany Un moment où l'ennemi pourra venir nous attaquer. tsisy fotoana ntsony zany hoe ho tafian'ny fahavalo indray isika That's very soon. tsy ho ela zany Soon and very soon. tsy ho ela ary tena tsy ho ela Alors il dit, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons, là il revient, que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont mba décédés. tsy alelovanareo tahaka ny sasan'izay tsy manana fanantenana fa raha inoantsika fa efa maty jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa ny hitondran'andriamanitra izay efa mody mandry tao amin'i jesosy hiaraka The aminy coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Amen. amen Et il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavy ny tompo dia tsy mba hialoza efa nody mandry tsy akory Et nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. tsy mba hialoza efa nody mandry isika tsy akory On est en train de parler d'une question de seconde, de centième, de dixième, de seconde là. Right here, lay ao anatin'ny miaimana segonda ny zava-mitranga zany resantsika eto Christ ressusciteront premièrement. dia ireo izay maty ao amin'ny kristy no atsangana aloha voalohany indrindra Nous les vivants, ary isika izay velona kosa il dit nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. andininy fahinambin'ny folo fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'andriamanitra ka izay maty ao amin'ny kristy no hitsangana aloha the dead in Christ will rise first. Et nous qui serons restés, Then- nous serons tous enlevés avec eux Then we who are alive and sur des remain nuées
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velaka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsena ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandraka hariva isika. Amen. Amen. C'est pour nous la fin de notre vie. Zany no fiafaran'ny fiainantsika ho atsika. Et vous réalisez que ceux qui sont morts il y a 2000 ans, Ka alaivinareo sary an-tsainana hoe ireo olona izay maty 2000 taona lasa dans le repos, ao anatin'ny fitsarana esprit uni avec Christ, ny fanan'izy ireo izay efa tafahombona amin'ny Kristy dia miandry izy ireo. on a beaucoup de temps à attendre si on meurt demain matin. Comment? Si on meurt demain matin, on n'aura pas énormément de temps à attendre. Dia eritreretinareo ny hoe raha maty rapitso maraina zany tsika tsy miandry ela intsony zany tsika hiandrasantsika. Amen. Et il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany ozy izy. Amen. Amen. La résurrection des morts Ny fitsanganan'ny maty et l'enlèvement de ceux qui sont chrétiens sy ny fampakarana an'ireo kristianina izay mbola mitoetra ho velona partiront à la rencontre du Seigneur. izay hiaona amin'ny tompo. Amen. Amen. À l'image de Christ. Anahaka ny endrika Kristy. Amen. Amen. Et à ce moment-là, il n'y a pas de demi-mesure Raha amin'io fotoana io tsy hisy intsony zany hoe fatra amin'ny ampahany en ce qui concerne notre état spirituel. mahakasika ny toe-panahintsika. Il n'y aura pas de demi-mesure. Tsy misy fatra atsasany intsony zany. Il n'y aura pas des gens ressuscités, faibles, Tsy misy intsony zany hoe olona natsangana nefa mbola marefo ohatrany hoe tsy dia ara-panahy loatra. spirituels, In a week, Ny sasany zany mety hoe tsy dia ara-panahy loatra fa ny sasany indray ara-panahy be loatra. Tsisy an'izany intsony. it will be over. Tsisy an'izany intsony. Amen. Amen. Un corps glorifié Fa tena efa omena voninahitra et l'âme du chrétien unie avec Christ. ny fanahy ny ain'ny kristianina dia efa tafaray tanteraka In total. amin'ny Kristy. Amen. À la rencontre du Seigneur. Amin'ny fiaonana amin'ny tompo. Oh, que le Seigneur soit béni. Oh, may the Aoka Lord ny bless tompo a omena ny voninahitra ka aoka ny isika hiandry Servons Jésus de and tout that we notre would cœur. ka hanompoan'i Jesosy amin'ny fotsika manontolana isika. Amen. Et nous allons passer des années sur la terre par la suite avec un corps glorifié. Dia mbola hiaina eto an-tany maharitra miaraka amin'izay tena ny voninahitra izay isika. Amen. Amen. C'est une autre histoire. Mbola tantara hafa indray zany resaka zany a. Pour le moment, on parle de la résurrection de ceux qui sont dans Christ. C'est une réalité. Fa ny resantsika aloha zao a dia ilay fitsanganan'ireo olona maty ao amin'ny Kristy a ary zava-misy marina zany. Oui. Alors, on va terminer là-dessus concernant la résurrection des morts. Il y a Ka noho izany a c'est pas le commencement et la fin sur ce sujet. faranantsika aloha ny amin'izay a loha hevitra momba ny fitsanganan'ny maty izay a mazava ho azy misy ny fiandohana ary misy ny fiafarana. Savoir que nous ne vivons pas comme le monde. Fa mampahery any mafantatra hoe tsy tahaka an'izao tontolo izao no fiainantsika. Le jour où notre cœur arrête de battre. Hoe ny fiainana dia tsy tapitra hatreo amin'ny fitsaran'ny fotsika tsy mitempo intsony fa mitohy ny fiainana. Amen. La Amen. vie continue pour Life l'éternité. continues. Mitohy mandrakizay ny fiainana miaraka amin'ny tompo. Une grâce extraordinaire. Tena fahasoavana mahatalanjona anie zany e. That is a blessing. Fitahiana mahatalanjona. Pourquoi on doit s'encourager Zany no antony tokony fampaherezantsika Encourage one another. mba hanompotsika an' Jesosy et avoir cette foi. ka hananantsika an'izay finoana izay fa ndray andro any Nous serons avec lui. dia hiaraka amin'ny tompo isika mandrakizay. Mandrakizay. Amen. Amen. Allons se lever. Let us Dao stand. tsika hitsangana androany.